atolotry ny rimazo anao torakey hitanao ny alatsinainy ka hatramin'izy ma ary misy eo nandrisy ny herinandro isaky ny asabotsy L'association ZRT vous présente Zaza Rap Tides 2022, l'événement rap de l'année du 7 au 10 décembre au Palais des Sports et de la Culture Mamasne, avec comme invités internationaux Youssoufa, Nati, Bastaflex, Olkenry, Blacko, Chila, Gros Dash, It's Dia, X-Men, Noémie. Les billets sont disponibles sur le site official.com et dans le point de vente. Violet Véo. Telma, Safid numéro 1 Malagasy. Télévision Kamola raha be hirakiraka Jean de la Courir dia raha mahafantatra mo fa aberabany pijery aloha amin'izao fotoana zao ary dia olona anankiray izay efa firy taona moa zay 10 olona ray 10 taona afa mihitsy satria dia mbola ny ekipa nasional amin'ny lalao baolina kitra izy zao ary dia antanitsika izy iza moa ianao John tovitovy ihany ny anaranay John inona no toerana misy anao ao amin'ny ekipa nasional John mpiandry Tsatokazo mpiandry Tsatokazo ono aloha fanontaniana anankiray zay tsetratsetra fa na ny mpijery ny tokantrano any ary metapetraka le fanontaniana manao hoe rehefa manao fanazarantena na mikotrana na mikitrana ve dia manao jean di bateau John mpiandry Tsatokazo ny ekipa nasional tompona andraikitra eto amin'ity samrun ty amin'ny lafiny fandriampahalemana ary rehefa manam-potoana na 2 minitra azy dia fanazarantena tonga dia azo baolina ary malaza dia malaza hoe nareo rehetrarehetra atao amin'ny fianakaviana mpanao fanatanjahantena daholo eny tompoko alao fanatanjahantena daholo zay menakavy ny anabavinay manao krika any Antsoy krika manamboatra krika tsia izy zany vao tonga ao Antsoy ianao dia manontany hoe aiza Céline Crick tonga dia fantatry ny olona izy bata ny fiaran'ireo olona vaky pneu tonga dia raisiny fotsiny tobilinao dia batainy dia vahanao ny pneu izy eo fotsiny afaka ny pneu apetraka ny tobile Céline Crick zany anabavindrainay zany ka zany eritreritra zavatra hafa hainao raha tsy saina ianao ny eritreritra hoe mpihira ve izy sa ohatry zany tsara saina any ianao zay mahakasika anay menakavy zay anabavindraiko zay zay na Mercedes io aza dia vahana ny pneu Mercedes camion be regny zany aonao averina aminao ary nanaiky ve anao tamin'le nantsona ho ekipe nationale nanaiky aka satria misy karazana fizahana test ohatry zany dia nanao daholo be dia be izy atao nisy eo amin'ny 30 lahy io dia zany lany zany fa ianao moa zany 5 taona 10 taona 10 taona fa maninona raha mba namena sehatra kosa ny tanora namena sehatra teo zareo fa tsisy navita fa zany tena tonga dia azoko ny baolina azonao zany io zany raha ao anaty tena mikorina ao anaty mihitsy io ny anabavina zay ny anabavindraika zao le tany Antsoy dia baininay koa mbola tsy hainao ny tantara amin'ny baininay zao mbola manao course bicyclette izy zany zao 7 taona izy zao 7 taona izy mbola manao course bicyclette izy ka za izy tsy maintsy tafiditra folo voalohany ao anosy zany ka ono afaka mba hoe mame fotoana ana ve izy dia mba anaovaka interview izy amin'ny heriny ka amin'ny herinandro zao aloha zareo tsy azonao mihitsy satria manaraka ny dadabenay manao marathon any Sakararo zareo dadabenareo nanao marathon fa 7 taona zany zao
roa amby sivifolo. Manao marathon azara avy afaka anontany an'ny dadabe anareo ndray afaka tapabolana Amin'ny tapabolana zao ve? Tsy mety satria tsy afaka mihitsy izy roa. Fanaona kosa satria nambady dadabe anay ko. Nanao mariazy izy amin'ny tapabolana. Iza? Dadabe anay atao mariazy dadabe anay amin'ny tapabolana. Fa ony kosa aloha tsy hoe miditra amin'ny fiainanareo na hoe ohatrany hoe fanakaiza mivadiny dadabe anareo. Nanambady fa nefa izy zao fandimy zany eo amin'ny tapabolana io. Vadiny fahadimy io. Sarany. Tsy maharaka rito manamenakavy le izy de vita. Nina vita? Le vehivavy zany maty. Tsy maharaka rito man le matanjaka be zany zay menakavy. Zany Araroty, gratos! Arao maimaimpona amin'ny Telma TV ny Coupe du Monde. Mankanesa fotsiny any amin'ny Telma Shop na midira ao amin'ny telma.tv/foot dia mahazo Telma TV adiny ray maimaimpona be zao ianao. Aza tara! Telma TV, safidy tsotra malagasy. Hitanao teo, torak'e, natolotr'i Nirymage.